be dia be milaza an'ity autoroute ity hoe vandy tsy ho vity resabe dia ozy za matsy amin'zareo hoe misy mpiara-miasa amiko nandefa sary hoe monsieur le président ty olo ty tena mitsikeranao ao amin'ny tambazotra ao dia mba izy zany olona zany fantatrareo izy fa tsy teny a dia naseho amin'zareo le sary mitsikery izy a mitsikera tamintsika nanao an'ny rovany Manjakamiadana nefa zao ny zavatra mitanga zareo a sy ny fianakaviana ao amin'ny Facebook tsikerany anahy no makasara ao amin'ny profil mihitsy zao le rozy dia zao misy mpanao politika midina makeny mijery mihitsy amin'ity autoroute ity hoe tsy mety tsy azo atao hoe tsy reny olona mitsikery reny tadify tsara ny tena reny ny andeha voalohany amin'ity ho an'ny tamatavy raha sa izy dia milazao hoe raha fa vita autoroute io tsy andeha eo sasy ny tarana tompo lasy tompo vavy ianareo rehetra zay manatrika etony ianareo zao a no vavolombelony ny tantara marina sa tsy marina zao mantsy tonga eto tsika anomboka ny hoe eto zany ny PK0 anaovantsika ny autoroute voalohany eto a Madagasikara 400 taona niverena ny fahaleovan-tena izao tsika vao anao autoroute azany teneniko anareo hoe zay zavatra atao a tsy maintsy tainy zay zavatra tomboka tsy maintsy tratra zay teneniko hoe apetraka ny tanjona apetraka ny fanampy tsy maintsy tratra ny tanjona dokonatovavy etena satsikely tsy fantatry izay tsy manao tsy hitany sy tsy tsapany zay mitsikera efa miasa sika dia tena miasa marina sa tsy marina lazaiko zavatra nareo a be dia be milaza an'ity autoroute ity hoe vandy tsy ho vity resabe dia ozy za matsy amin'zareo hoe misy mpiara-miasa amiko nandefa sary hoe monsieur le président ty olo ty tena mitsikeranao ao amin'ny tambazotra ao dia mba izy zany olona zany fantatrareo izy fa tsy teny a dia naseho amin'zareo le sary mitsikery izy a mitsikera tamintsika nanao an'ny rovany Manjakamiadana nefa zao ny zavatra mitanga zareo a sy ny fianakaviana ao amin'ny Facebook tsikerany anahy no makasara ao amin'ny profil mihitsy zao le rozy dia zao misy mpanao politika midina makeny mijery mihitsy amin'ity autoroute ity hoe tsy mety tsy azo atao hoe tsy reny olona mitsikery reny tadify tsara ny tena reny ny andeha voalohany amin'ity ho an'ny tamatavy raha sa izy dia milazao hoe raha fa vita autoroute io tsy andeha eo sasy ny tarana fa zao ny anaovako ny autoroute tsy ho an'ny mpitsikery anahy fa ho an'ny vahoaka malagasy maro anisa zay nanaovan'iny ny autoroute tokonatovavy marina sa tsy marina ekena sa tsy ekena asiteraka mabera eketiny zany tokonatovavy zay ny teneniko anareo hoe miroso isika eto a no ataontsika PK0 ary tsy mijanona io raha tsy tonga any amin'ny arrivea any atamatavy a misosa lalana afy maintsy vita ny autoroute tokonatovavy mety sa tsy mety zay ny lazaiko anareo hoe nareo tena merci président fa za koa nangambanao merci manokana anareo reto arety mba manao merci anareo rehetrarehetra satria betsaka aminareo ny endrika eo foana betsaka aminareo na tsy mifankahita tsika akaiko ny fokonareo tsintso anareo ekena sa tsy ekena vao mahita anareo a dia ohatrany mahazo énergie be tapoka zany hoe reo zareo reo eo foana zareo reo ekena sa tsy ekena misaotra anareo a amin'ny fitiavanareo a
amin'ny fatokisanareo tsy misy mifanaritsika ary tsy mijanontsika raha tsy mandroso Madagasikara atao plateau. Jereo tsara miala eto zany tsika eto amin'ity toerana ity akaiky ny aéroport Ambodifasina akaiky ny ina moa le tanàna ray atsy Ambatolampy tsy mahafotsy. Eto tsika ny miainga dia mivoaka any Ambohimangarovo makany Talatany Volonondry tonga any Anjorobe mivoaka any Andaingo any akaiky na Batondrazaka dia tonga any Toamasina. Rehefa vitsy io autoroute io miala eto amin'ny PK0 nareo mandeha eo amin'ny 90-95 km par heure amin'ny autoroute zany tena tsire. Rahay ary mety afaka manao 100 km tsy eny mihitsy adiny roa sasany dia tonga any Toamasina. Mba eritreretikely anie zavatra tombotsoa azo an'izany zao ny camion miala any Toamasina mitondra entana adiny 12 adiny 14 vao tonga aty Antananarivo zany hoe voyage ray ihany zany ny alehany. Fa rehefa vita kosa ity autoroute ity voyage telo no vitan'ny camion Toamasina Antananarivo Toamasina Antananarivo. Zany mpampandrosoana apetratsika ary zay ny saorako aminareo satria na dia betsaka aza mitsikera mbola betsaka ny matsoka mbola betsaka ny dia ary mbola maro ny manantena fa tsy maintsy mandroso Madagasikara ekena satsika miray fotsika miray saintsika ary indrindra miara-dalantsika miara-mirosotsika tsy maintsy mandroso Madagasikara ekena satsikena atsangano ny tanana rekena eketsika rehetrarehetra. No zany dia mankasitraka anareo amin'ny asabotsy zao ho an'ny Toamasina zay andeha hitokana ny gymnase goavany zany gymnase zany tsara zany gymnase zany Antamatave tena tsara tsara tena tsara dia zao angalantsika solitena dia mandeha ekena satsikena awa misy hoentana zany aminareo dia Antamatave fika aminareo ekena satsikena asoteka mabera ekensika zany tokilakoky hitokana gymnase tsika dia hitokana ihany koa misy hoe boulevard Tsimilao ao zany efa noetin'ny cyclone tamin'ny 94 angamba raha tsy diso 94 noetin'ny cyclone mbola taloha zay ngamba le boulevard Tsimilao io lasa noetin'ny rano 84 1984 no noetin'ny cyclone zany boulevard Tsimilao zany vitatsika tena fierté zany ankehitriny zay zany zavatra ho atao hitokanany zany rapitry de zao miamia efa voatoka dia tena retsika eto Antananarivo dia mba ahoana zay monsieur le président tsy mba manana miamia ve zay tsy mba manana jeto ve zay tsy mba manana toerana hitsangatsanganana ve zay marina sa tsy marina. Eto milaza aminareo misy ato manana lakitsika ngeza be mihitsy eo Ivato io hitanareo io kaiky io eny tsara hitanareo ny lakanosy io eo amin'ny 17 hectare zay fa ato amin'ny laka Ivato io zany 282 hectares zany hoe ngeza be io laky io laky io zany amboaritsika toerana fitsangatsanganana asiana jeto goavana be asiana toerana tena hoe mahafinaritra miala ary amin'ny ery amin'ny parc des oiseaux ery mandrapatonga Ivato asitsika toerana afahana mitsangatsangana afahana mipetrapetraka afahana manao pique-nique afahana manao sport afahana mandeha bicyclette ary asitsika bus ihany koa bus électrique mandeha amin'ny toerana rehetrarehetra iny mandrapatonga ao ekena satsikena efa hitanareo ihany koa eo akaiky eo misy tany goavana be efa nanasitsika terrassement
eo amin'io a ny asitsika hoe village artisanal zany hoe ny fivarotana ny asa tanana rehetrarehetra eo zany io a dia misokatra mandra-pandeha ny avion ndraindray misy avion zany makany a France amin'ny 10 alina amby 10 alina vo mandeha fa ny village artisanal dia misokatra mandra-paniali ny andro a mahafahany mpanao asa tanana mampidi-bola ary mahafahany olona mividy ny asa tanana malagasy zany mety malahelo satria tena goavana be io a ho atolotro amboaka an'Antananarivo projet io a afaka herinandro vitsivitsy eo dia ho teneniko anareo hoe zao le zavatra ho ataotsika zavatra tsara zany zavatra mahafinaritra satria tsika tsy manana toerana fialamboly a dia mila toerantsika mba ahafahantsika mitsangatsangana mandeha tongotra miaraka mivady aman-janaka miaraka miserianareo a ekena sa tsy ekena tena aminareo fa miasa isika dia zao vomaly tamin'ny conseil des ministres netony monsieur le ministre atao amin'ny filakevitry ministre satria ho an'ny tamatavy zay ny akamaroan'ny lalanany a efa simba daholo fa efa namboaritsika ny eto Antananarivo koa mbola be dia be ny lalana simba dia ozy isitsika hoe vo miverina ny tamatavy a amin'ny alady ozy zay reva tsika daholo ny lalana simba eto Antananarivo a tsy maintsy sotaitsika lalana misy lavaka lalana simba rehetrarehetra eto Antananarivo ekena sa tsy ekena mety sa tsy mety asy tena mabela zay ny teneniko anareo hoe miasa isika ary mandroso isika makasitraka anareo a makasitraka anareo tompona andraikitra rehetrarehetra ao ny filohan'ny antenimieram-pirenena ao ny filohalevitry ny antenimera filohan'ny antenimieran-olona filohalevitry ny antenimieram-pirenena ianareo sy ny mbavambahoaka rehetrarehetra manatrika etona misaotra anareo a manotrina manatrika ary indrindrindrindra ao ihany koa ianao andrefato gouverneur ianareo ministre zao midika fa tsy maintsy mifamometana antsika miara mandroso isika miaraka voaka malagasy iray matopokatovary makasitraka makatelina misaotra tompokilà makasitraka tetokoavy